Amen. Miaravatsika rehetra ry havana amin'izao anio izao indray tafahoana amin'ny alalan'izao vidéo izao ifampahery, ifampizara ny sitrapon'Andriamanitra araky ny iraka ataon'ny fanamasina. Dia ho ampitomboana ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, ary ho tafaray amin'ny fanamasina mandrakariva koa ianao aheno izao fampaherezana sy sitrapon'Andriamanitra izao. Hivavakantsika miatrantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra be voninahitra, ry Andriamanitra avo indrindra, ianao ny vavahanay, ianao nantsonay, ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao tokoa ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, ianao ilay Andriamanitra Israely, ianao ilay Andriamanitra ny mpanomponao maro izay efa nisehon'ny voninahitra ao hatramin'izao, ianao tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Dia ianao nantsona ankehitriny, ampidino ny fahainao masina, ary indrindra mamindrafo aminay tsirairay avy, ary engane ianao hanadio anay amin'ny ranao soa Jesosy Kristy, ary tenena fa voninkaino ny mpanomponao ao ka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, ka tsisy feonay koa fa tsy ny feonao rery, ary ny fahainao masina no hiteny sy ampiteny, ka dia aminaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy Kristy, alleluia, amen. Amen. Dia araka izany dia mitohy ny fifampaherezana. Fampaherezana moa izany ny antsointsika azy, mety misy fampianarana ao anatiny ao, tsy tena hoe toriteny, fa mety misy fampianarana tenin'Andriamanitra koa, fa dia fampaherezana ny tena antony izao, hampahery antsika, hirosoantsika tsirairay avy mba hahita ny voninahitran'Andriamanitra, ho tafiditra ao an-danitra, ahitan'i Jesosy Kristy izay mitoetra amin'ny voninahiny any an-danitra any, mba ho isan'ny tafiditra isika fa tsy ho tavela rehefa ho avy tokoa Jesosy na rehefa ho tonga ny faran'izao rehetra izao. Ny meko sady angamba ny lohateny ahafahantsika maharitra tsara amin'ny vakiteny, misy vakiteny maromaro vakiana, fa ny lohateny izay hovoizintsika mandritra izao fampaherezana izao dia hoe: manadio anao Andriamanitra, manadio anao ny Tompo alohany hitoerany eo aminao. Manadio anao ny Tompo alohany hitoerany eo aminao. Dia tahak'izay zany amin'ny maha-te-polon'Andriamanitra antsika, dia izay no fomba fanaon'i Jesosy. Arak'izany no arahantsika amin'ny vakiteny sy ny fampaherezana eto. Efa nisy fampianarana teo aloha fa izay mandrava ny te-polon'Andriamanitra dia ho ravan'Andriamanitra ihany koa, fa tsy amin'izay lafin'izay ny hitondrantsika azy. Ten'Andriamanitra moa izany matetika misy itovizany ihany ny vakiana, fa amin'izay endrika anankiray izay zany no afatry ny fanamasina, fa hanadio antsika izy, hanamboatra antsika alohany hitoerany ao amintsika na hiasany ao anatintsika amin'ny fiainantsika. Dia ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra, ten'Andriamanitra voalohany vakiantsika, tsika zany hijanona ao amin'ny Marika moa zany amin'ny ankapobeny, fa misy ten'Andriamanitra hafa ho vakiana avy eo. Marika 1:1, ny 1:1, izay aloha zany no vakiantsika. Marika 1:1, 1:1, dia ho vakiantsika daholo mitambatra angamba aloha zany ao amin'ny Marika alohan'ny iverenantsika amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra. Ny Marika 1:1 koa, ny 5:15 ka hatramin'ny 7:10. Dia ny Marika 1:1 ihany, 7:20 ka hatramin'ny 30. Ny Marika 2:20, 5:30 ka hatramin'ny 7:30, ary ny Marika 3:13, ny 2:1 vakiana aminaran'i Jesosy tompoko. Marika 1:1 zany, 1:1. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo an-kianjan'ny tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Ny 15 ka hatramin'ny 17 indray zany vakiantsika amin'io ihany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, sady nanjera
ny latabatry ny mpanakalo volo sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala, ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny Depoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ny 7 amin'io ihany a. Ary tonga tao tany Jerosalema indray izy, ary raha nitsangatsangana teo an-kianjan'ny Depoly Jesosy, dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny olona, ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao. Jesosy nanao taminy hoe anontany ianareo zavatra iray kosa aho, kavalio aho, ary dia holazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Nibatisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Zay zany a ny 12 indray zany, 12 amin'ny Marka ihany a, 5:30 no raisintsika aminaran'i Jesosy ihany. Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny Depoly dia namaly ka nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa Kristy no zanaky Davida, kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, koa ahoana no mahazanany azy, ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Dia maranantsika zany eo amin'ny Marka 7:1-2 ihany aminaran'i Jesosy hoe ary no niala teo an-kianjan'ny Depoly Jesosy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy mpampianatra, akory ireto vato sy rafitra ireto? Ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela isy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Arak'izany vaky-teny izay noraisintsika zany a, dia efa mety mazavazava amintsika araka ny lohateny raisintsika teo zany hoe anamboatra na anadio anao ny tompo, anadio antsika Jesosy a alohany hiasany na hipetrahany ao anatintsika, zany hoe hipetrahan'ny fanahy masina zany. Raha amin'ny 1:12 teo a, 1:12 a, Jesosy ozy izy niditra tany Jerosalema ka nakeo an-kianjan'ny Depoly, ary nijerijery zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia nialy izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amin'ity tantara ity a, ovakitsika eo zany fa amin'ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ity a, dia efa fotoana efa niteny tamin'ny mpianatra ihany izy tsy maintsy ho atolotra ny zanak'olona ho faty zany a, dia hiakatra tany Jerosalema izy. Efa fantany fa any no hisamborana azy. Amin'ity fiakarany ity efa niakatra tany matetika ihany izy zany a, talohan'ny natany mbola zaza ary efa fantatsika fa efa niditra teo amin'ny Depoly izy a, efa nampianatra teo koa, efa nilaza ny tenany ho maha-Mesia azy a, zanak'Andriamanitra azy a, maha-Kristy azy. Fa amin'ity a dia azo lazaina fa fiakaran'i Jesosy, ary ao aoriana kely eo zany a, raha vakina manontolo manomboka eo amin'io a, dia andray ny fanasan'ny tompo izy a miaraka amin'ny mpianany a, ary tao ny isamborana azy avy eo. Fa ny tiana ho lazaina eto hoe raha vakina hatramin'ny farany zany le niakaran'i Jesosy amin'ny Depoly teo, raha ny hitantsika ny vaky-teny teo fa niakatra tany Jerosalema izy a, dia niditra tao amin'ny Depoly a, anisany efa amaraparany any diany a, ety amin'izao tontolo izao Jesosy a, ary indrindra ny diany ao amin'io Jerosalema io a, sy ny fandalovany. Zay zany tena tsara fantatra mihitsy hoe ny fandalovany Jesosy a teo amin'io Depoly io. Io Depoly io a dia zavatra naorina, Andriamanitra no nanome an'io Depoly io zany tamin'ny nanorenana azy.
tamin'ny Solomona, tamin'ny Davida, fa efa tanteraka izy io ary tempolo nisehoan'Andriamanitra nanomezana voninahitry'Andriamanitra sy nitadiavan'ny vahoakan'ny Israely ny Andriamanitra zany Jesosy natao hanaovana fanatitra, famelan-keloka, fisaorana, fiderana. Fa amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika araka izany hoe nandalo teo amin'ilay tempolo Jesosy dia nijerijery ny zavatra rehetra ozy izy. Zany ny fanaon'i Jesosy misy tenin'Andriamanitra any. Be da be moa tenin'Andriamanitra fa ny anankiray mbola voakitsika avy eo fa amin'ny Korintiana 2:fahaenina hoe tsika izao no tempolin'Andriamanitra. Ary ny tenantsika dia tempolin'Andriamanitra ihany koa. Fa mijerijery izy ny zavatra rehetra. Sady efa hariva ny andro tamin'izay dia niala izy mba 12 lahy ka nakany Betania. Zany hoe izay ny fanaon'i Jesosy zany amin'ny olona, amin'ny mpianany ny amin'ny vahoaka izay manaraka azy. Ho antsika kristianina zany izay ho amboarin'ny Tompo. Raha antsika izao no tempoly toeran'ny fanahy masina dia mijery aloha Jesosy. Hoe tahaka ny ahoana tokoa moa zany tsika, tahaka ny ahoana ny fiainantsika, tahaka ny ahoana ny mombamombantsika, fa nandalo izy dia nijerijery teo izy dia lasa izy. Tsy nijanona teo izy fa lasa izy aloha nivoaka indray. Tsy teo Jerosalema izy fa nivoaka ny tanàna mihitsy zany, niverina nakany Betania, tanàna kely tsy lavitra ny Jerosalema io. Zay ny fanaon'i Jesosy, na zay ny fanaon'ny fanahy masina. Raha miantso tsika na mitady an'Andriamanitra, mitady an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-tempolony antsika, Jesosy mety hamaly antsika eo hamaly vavaka amin'ny fombany. Fa raha tena te hitoetra mihitsy izy dia ho hitantsika eo tahaka ny ahoana ny anamboarany sy hanadiovany antsika. Nandiny 15 amin'ny Jesosy ary tonga tany Jerosalema izy, niverina indray zany izy avy eo noho ny ampitson'iny. Ary Jesosy niditra tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Teto izy dia niditra amin'izay, tsy nijerijery intsony izy fa niditra. Teo izy nakeo amin'ny kianjan'ny tempoly dia nijerijery, fa niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly mihitsy izy. Dia nandroaka ozy izy izay nivarotra sy izay nividy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanan-kaly vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Zavatra fantatsika tsara zany efa ambara amintsika, tsy ampianarina antsika angamba zany ten'Andriamanitra zany maha-kristianina, fa raha mbola tsy nahafantatra an'i Jesosy ianao dia izay ny fanaon'ny Tompo. Anjera ary hiditra ao amin'ilay kianja izy, ao anatin'ny tenantsika zany. Tenantsika izao ny tena kianja, ny tempoly. Ny fanahintsika ilay toerana masina indrindra izay ionan'ny Tompo amintsika. Fa alohan'ny ionany amintsika dia esoriny latabatra ny mpanan-kaly vola ozy izy sy ny mpipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Raha misy endrika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io zany dia ho esorin'ny Tompo. Ahoana ny filazany azy? 2:40 ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Fomba fanaon'ny olona io na any amin'ny tempoly moa zany atao hoe fiangonana. Matetika dia efa tsisy ajany intsony ny hoe fionana amin'Andriamanitra amin'ny hoe tempoly. Iny moa zany efa ampianarina eto foana, fa Jesosy dia tsy efa teny mihitsy fa tsy eo amin'ny tempoly izay natao tanana intsony izy, na Jerosalema izay tempoly tao Jerosalema io ary tena izy mihitsy naniraka nanamboatra anazy. Hitantsika eo fa niravana izy io. Maika fa ny tempoly izay niverentsika hoe na vita endrika tsara sy ara-dalàna amin'ny vitan'ny olombelona ary Andriamanitra mandalo teo izy hatramin'izay. Fa amin'izao izy tena mitady ho amin'izay olona mitady azy ozy izy amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana. Izay ny tena hitoeran'ny Tompo dia ny tempoly izay tadiavina. Ary tsy tiany hisy hivezivezy sy andeha zany ao amin'ny tempoly izy moa zany fa ny tsika zany ilay tempoly tsy tian'ny Tompo hisy zavatra hafa, fanahy hafa, indrindra ny fanahy maloto, hivezivezy sy anakorotana ny ao anatintsika. 10:70 dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa nareo kosa efa nanao azy ho zo fiaran'ny jiolahy.
Zay mihitsy zany a ny resaka hoe miteny mahazatra antsika moa zany amin'ny teny frantsay hoe manao trafika. Lasa fanaovana trafika mihitsy ny ao anatin'ny fiangonanao a, dia ao a resa-bola araka ny tenero a, resaka varotra zany no ifamoizanao amin'ny fiangonanao a, ao amin'ny fiaraha-mivavaka, ary azagagitsika fa raha betsaka ny fiaraha-mivavaka na fikambanam-pivavahana misy ady noho ny vola na rava noho ny vola, satria lasa fiheren'ny jiolahy na dia miezaka mitory misy fahamarinana ao a, misy te hanambara ny sitrapon'Andriamanitra ary mitantana sy mpiara-mivavaka, kanefa raha ho ezahana ho fitadiavam-bola, resaka vola, resaka fanaovana fitadiavana voninahitra, fitadiavana harena no atao amin'ny tempoly ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiaraha-mivavaka, dia lasa fiheren'ny jiolahy zany. Ary izay mahatonga an'i Jesosy hoe ho ravahany ny esorony aloha ny tao anatiny. Azagagitsika raha ho ravahany a, mety ho rava mihitsy a ny ivelany mihitsy, fa ny anatiny aloha dia efa ho ravahan'i Jesosy raha te hiasa ao izy, raha te hijanona ao izy a, dia ho ravahany ireo esorony. Ka azagagitsika amin'izay endrik'izay a, fa na olona io ao amin'ny hoe fiaraha-mivavaka ka esorin'ny tompo, raha tsy manaja ny fahamasinana sy ny fahamarinana dia esorin'i Jesosy zany. Ary ao anatintsika tsiraray avy izay tempolin'Andriamanitra, azagagitsika raha ho ambaron'ny tompontsika dioviny esoriny tsiraray ao anatintsika ao izay tsy araka ny sitrapony, amin'ny fomba fitafiana, fitafy, amin'ny fiteny, amin'ny fanao moa zany dia efa tsy esorin'ny tompo. Betsaka ny fijona vavolombelona izay tenenan'ny tompo hoe tsy araka ny sitrapoko ty a, tsy hitoetra ao aminao izy, tsy hitoetra ao aminao a, tsy hitoetra ao amintsika ny fanahy masina, raha indrindra moa rehefa miteny izy, miteny amintsika ny fanahy masina nefa tsika tsy mihaino dia tsy hitoetra eo izy a. Fa izay no ataony voalohany aloha, manadio a sy manala izay tsy hanazy rehetra ao amin'io tempoly io, mba tsy jiolahy hijanona ao zany. Ary tokony hifaly tsika fa Jesosy mihitsy manadio antsika amin'ny fanahy masina, amin'ny rany. Rany Jesosy no manadio tanteraka amin'izao fotoana izao, narotsany teo amin'ny hazo fijaliana ny rany a, hanadio antsika ilay tempoliny a, dia tokony hifaly tsika. Hitantsika eo moa zany ny valitenany koa, satria faly mihitsy ny olona rehefa Jesosy no mitoetra sy mampianatra amin'ilay tempoly. Andininy fito amby roapolo zany no raisintsika indray zany izao a, tohizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra naran'i Jesosy, ary tonga tany Jerosalema indray izy. Ndraisantsika eto zany a, ilay Jerosalema ito a, sady mifandray amin'ilay tempoly, tsy mijanona eo izy a, fa miverimberina matetika. Ary raha nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, miverina mijery eo amin'io kianjo io izy ao amin'ny tempolinao, miverimberina eo amin'ny tempolintsika zany a, dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny mpanoratan-dalàna ary ny olona, ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao. Ary iza no nanome anao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao. Rehefa manadio Jesosy a, manomboka manadio amintsika, manomboka miovitsika. Ny esoriny Jesosy Kristy a, ny esoriny izay tsy hanazy rehetra atao aminao ao anatin'ny tempoliny, ny fonao maloto, ny sain-dratsy, ny fomba fanao rehetra, dia manomboka manontany ny olona. Ary ny olona manontany a, dia ilay olona mpitondra fivavahana mihitsy ary, ny loham-pisorona izay manodidina anao, fa nahitanao ny ova, nahitanao ny tsara, ny mendrika, tsy nandainga, tsy niteny ratsy intsony a, tsy nifoka sigara intsony na tsy nisory-toaka intsony a, dia manomboka miteny indray ilay olona hoe fa ahoana indray ty mahazo anao ty, fa saikita inona no arahanao. Izay fanontena ataon'ny olona foana, ny anay hatramin'izay teto amin'ity tempoly ity foana izay a, izay koa neka mivavaka, izay koa neka manompo an'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny atoko-pira, ao anatin'ny asa fanompoana rehetra, fa ianao to lasa nesorinao izay zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia lazainao fa tsy izy. Izay no tenin'ny olona, ilay mpanoratra-dalàna zany, na ilay mpiara-mivavaka, na ny fianakaviantsika ihany na miteny hoe fa inona indray ty ataonao, hatramin'izay niaraka taminay teo foana ianao, fa ianao izao manomboka miala, manomboka tsy mametsiny. Teny frantsay moa zany mikritika, lazainy fa mikritika, fa miteny ny marina isika, miteny ny marina sy ny fahamasinana, fa izao tsy sitrapon'ny tompo a,
ny fiteny, ny fihetsika tahaka izao a, ny fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanompo-tsampy, ny fijangajangana. Manasa anao foana ako a, hieno ny fijono vavolombelona sy ny fampianarana teo aloha satria tsy ho hiditra amin'ny atsipriana zany aloha androany a, ny amin'ny le hoe inona le zavatra niesorin'i Jesosy io, fa izay le ho diovin'i Jesosy tsika dia ho gaga ny manodidina, indrindra ireo olona efa mahafantatra an'Andriamanitra hoe fahefana avaiza indray ity na inona no nahazo anao a, fa nomeny Jesosy fahefana ianao. Nisy fampianarana teo aloha teo hoe tsika kristianina dia nomena fahefana rehefa kristianina ianao dia hoy Jesosy hoe dana tory ny filazana tsara amin'ny olona teneny hoe mibebay ianareo a, dia fa omeko fahefana nareo a, androaka ny demonia, hanala ny fanahy maloto rehetra, hametra-tanana marary dia ho sitrana. Zany fahefana zany a meny Jesosy Kristy ho an'ny kristianina izay efa nidiovina, izay efa madio zany a izay toerana. Ka azagaga tsika raha tonga ny olona manontany fa manana fahefana koa ianao a, satria fa fahefana Jesosy Kristy no manome antsika fahefana rehefa nanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy, ho tompo sy mpamonjy a, natao batisa ianao a dia lasa zanak'Andriamanitra ianao a, dia misy fahefana izay tsy hananan'ny olona hanananao a, dia anontany anao izy. Toizako ny andiny fafita fadimy faenina sivy amby roapolo azafady. Ary Jesosy nanao taminy hoe anontany zavatra iray loha kosa aho ka valio aho, ary dia ho lazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary tsika toizana ny vaky teny eo ambany eo fa ajanontsika eo ny amin'ity fa miditra kely fotsiny zany hanao aty fonosana hoe maninona no ny batisan'i Jaona no namalin'ny Jesosy a ny fanontanian'ny mpisorona be zany sy ny mpanoran-dalàna. Maninona ny batisan'i Jaona? Midika zany fa io batisa nataon'i Jaona io a dia avy any an-danitra eo, avy amin'Andriamanitra, ary io batisa io a dia tsy batisa ary Jesosy ary natao batisa. Ary Jesosy miteny rehefa mibebaka ny olona vao atao batisa, fa tsy atao batisa ny zaza izay tsy mahafantatra inona. Ny batisa dia ianao rehefa mibebaka, niala tamin'ny fahotana sy ny faharatsiana, dia atao batisa ianao dia diovina, miditra ao anaty rano be ianao a, dia mivoaka avao ianao olombavao. Ary amin'izay a, ilay fanadiovana ataon'ny Tompo aminao a, dia ho avy ny fanahy masina hiteny sy asa hanome ilay fahefana io ilay anontanian'ny olona aminao io. Ovakitsika zany a ny toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo, fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo aminaran'i Jesosy hoe ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, araka ilay teny teo zany a, dia mbola miverina eo amin'ilay kianja eo izy. Tsy verina eo intsony Jesosy a, fa andeha amin'ny tempoly hafa izy manomboka eo, fa mbola miverimberina teo izy satria tia ampahafantarina amin'ny olona hoe amin'io tempoly io a dia izao ny zavatra tokony hiasa amin'io tempoly io, izao ny zavatra tokony hiainan'ny tempolin'Andriamanitra. Miverina eo amintsika foana Jesosy rehefa nesoriny tao antsika ilay fahotana, ilay tsy fereny dia jiolahy intsony tsika zany a, miala ny fo maloto, miala ny fo ratsy, efa mibebaka ianao, fona tamin'ny Tompo nanala ny fahotana rehetra, dia miverina amintsika izy, manomboka mampianatra izy, manomboka mahalala ny ten'Andriamanitra tsika, ary araka ilay teny teo koa manomboka nomeny fahefana ary, nomeny fahefana mihitsy zany tsika satria efa zanak'Andriamanitra, efa nandray an'i Kristy, lasa kristianina, niditra amin'ny fahateraham-baovao. Dia izy hoe ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly dia namaly ka nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa Kristy no zanak'i Davida, kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao eo ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe Tompo, koa ahoana no mahazanany azy, ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Izay zany a fampianarana ataon'i Jesosy hoe fanahy masina hozy izy, nampilazainy fanahy masina. Manomboka eo zany a dia ny fanahy masina no mampilaza miasa amintsika, miasa aminao a, miasa amiko, araka izay teny izay hoe
raha mifampizara amintsika zao teny zao dia ny fanahy masina nefa miteny hoe zao no zarainao indray anio, dia io hoe diovin'Andriamanitra ianao na amboariny alohan'ny hipetrahany, alohan'ny toerana fanahy masina zany dia hitoetra ao izy. Ary efa tonga eo Jesosy mahatem-poly ianao dia mampianatra anao izy aloha, dia mampianatra ny olona koa avy aminao nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Gaga ianao ary to lasa mitoro ny tenin'Andriamanitra ianao, gaga ianao to mijoro vavolombelona, to lasa misasay ianao manambara an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra fa tsy zanak' Davida. Ny olona zany mbola manontany foana hoe tsy tena olona io fa tsy zanak'Andriamanitra. Fa Jesosy mihitsy miteny hoe fanahy masina, miteny hoe ahoana ny tenenany hoe zanak' Davida izy, nefa Davida ary miteny aminy hoe tompoko. Zay zany mba tsy salasala, tsy salasalana intsony tsika fa ilay Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra rehefa niteny an'izany izy, any amin'ny Jaona any izy niteny miteny an'izany hoe za no tena mofo, za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Za niteniny amin'ny tenany rehetrarehetra Jesosy ary izy hoe tsisy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako, ary izay koa ny vavaka nataony hoe mba hita ny voninahiny mpianany any an-danitra rehefa tonga amin'ny seza fiandrianana izy. Dia ho sazany tsika ary ho faly ny olona zagaga ianao tsy mety hoe raha misy olona ray ozy izy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia misy fifaliana lehibe any an-danitra any. Azagaga ianao amin'ny voalohany mety tsy mihaino anao ny olona, fa raha misy olona ray mihaino sy manaiky anao, manaiky ny filazantsara torianao dia fifaliana lehibe any an-danitra any. Jesosy no miasa amin'ny teniny, ny tenin'Andriamanitra tsy miverina aminy raha tsy efa miasa. Mahavonto izy ny fon'ny olona sy ny tany izay ianjerana. Toizantsika ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo zany efa maraparana ny tenin'Andriamanitra ihany tsika amin'izay hoe amboarin'Andriamanitra tsika alohan'ny toerany eo amintsika. Kanefa koa efa niresahana teo hoe azagaga ianao fa rehefa tsy mety amboarina dia hiala aminao indray Jesosy na ho ravaniny mihitsy ianao, na ho ravaniny ilay tempolo zany zay no vakiantsika eto amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo eto ny andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny ala teo amin'ny kianjan'ny tempolo Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy. Eto moa zany efa niteneniko teo hoe niditra teo amin'ny kianjan'ny tempolo foana Jesosy, fa niala izy avy eo, ary noho niala teto izy tamin'ity izy niala tamin'ity dia tsy niverina teo intsony izy. Ary io tempolo io rehefa nialan'i Jesosy dia fantatsika fa rava 70 taona teo aoriana, na dia efa nisimbana ary tamin'ny andron'ny Esdras dia namboarin'ny Herôda koa io mba ho tsara, mba hakan'ny fon'ny Jiosy sy ny zanak'Israely fa Jesosy niteny hoe ho ravana io. Ny miaramila Rômanina no nandrava azy tanteraka tamin'ny taona faha-70. Dia izay mihitsy no tenin' Jesosy eto hoe ary noho niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo Jesosy dia hoy ny mpianany ny anankiray taminy, mpampianatra akory ireto vato sy rafitra ireto. Ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe ireto, tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Zay zany Jesosy miteny an'izany ary fantatsika tsara fa rava io 70 taona teo aoriana araka nazavaka teo, fa ny miaramila Rômanina na dia vao vita ary vao namboarin'ny Herôdy izy io dia vita tsara tarehy indray fa tsy ela tao aorianan'izany dia niravanin'ny Rômanina dia hatramin'izao io zany mbola tsy tafatsangana io tempoly ao Jerosalema io. Ka zay Jesosy niala tao engany mba tsy ho tsika araka ilay fampianarana teo aloha, mba tsy ho isan'ny ravana rehefa nijerijery ianao ny tompo rehefa namboatra ny tao anatinao izy nefa ianao mbola niverina indray tsy nanaiky ianao fa nataonao fieren'ny jiolahy ny tenanao, ny ao ny alahelo, ny ao ny lolopo, ao ny fahazaran'ny ratsy, ny fomba ratsy rehetra, dia azagaga isika fa ho ravanin'ny tompo. Ary izao ilay fotoana efa ambara amintsika mandrakariva fa amin'izao fotoana izao ho avy Jesosy, efa manomboka mandrava ny tempolo izay iverin'ny olona fa hitoeran'ny vita tanana, hitoeran'Andriamanitra. Fa tsika izao ny tempolo, tsika izao no tokony hiomana, tsika tsirairay avy ny tempolin'Andriamanitra tokony hiomana hiaona amin'i Jesosy any amin'ny voninahiny
mba tsy hisany, mba tsy takan'ireo le vehivavy adala dimy, virginy dimy fa le endry ka hitahirin'ny solika hahita ny voninahitr'Andriamanitra, hiara-hiditra ao amin'ny fampakarana. Vakiako ihany ny ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaenina zany ny andininy fahaenina amby folo, ny amin'ny tempolin'Andriamanitra na amezantsika kely ihany koa ny zavatra niresantsika teo aloha teo, toko fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary inona, Korintiana faharoa zany toko fahaenina ny andininy fahaenina amby folo, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Tsisy ifandraisan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Ny sampy zany dia ny harenanao no sampinao, ny voninahitrao no sampinao, ny fahazaran-dratsy ny fanompo-tsampy moa zany efa tsy tena intsony ny fanompo-tsampy hita maso. Tsisy ifandraisan'Andriamanitra, tsy mikambanao, tsy mijanonao Jesosy ao amin'ny tempoliny. Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy handeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Tsika no tempolin'Andriamanitra velona. Ka zay zany mila mitandrina tsika rehefa natsony Jesosy ho tempoliny dia aza miverina tsony. Hiverina amin'ny lohanao indray sy ny fahotanao, ary raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia zany teny zany no tenin'ny Tompo aminao. Tempolin'Andriamanitra isika ka maneke hidiran'i Jesosy eo aminao, hanadio, hanala izay tsy azy rehetra, fa ho ataony olom-baovao sy tena hoe hitoeran'ny fanahy masina isika. Ny Genesis toko fahaenina, araka ny teny teo hoe betsaka mihitsy ny fandravana ataon'ny Tompo, ary amin'izao fotoana izao hitantsika ny fandravana voajanahary moa zany sy ataon'ny olona, fa mila mitandrina isika ho avy Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Noa ozy izy any amin'ny Matteo toko fahaefatra amby roapolo any, fa ho vakiantsika fotsiny eo amin'ny Genesis toko fahaenina ny andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy ny Tompo, haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba ny voromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Eo ambany kely eo zany moa zany andininy fahavalo hoe fa Noa kosa nahita fity teo mason'ny Tompo. Horavanin'ny Tompo izay tsy azy rehetra. Manana ny fahefany amin'izany Andriamanitra, fa engany mba tahaka ny Noa antsika rehefa nidiovin'Andriamanitra, rehefa hipetrahany nahazo fampianarana, meny fahefana hitoeran'ny fanahy masina, dia tahaka ny Noa nandroso ny namerina antsika amin'izao fahavelomantsika izao. Noho i Noa no hisiany fahavelomantsika ankehitriny. Ka tahaka izany koa tsika tsirairay avy raha tempolin'Andriamanitra tsika natsony Jesosy dia tokony hitondra fahavelomana. Engany isika tsirairay avy hitondra fahavelomana ho an'ny mpiara-monina, ho amin'ny olona rehetra, na tsy kristianina izy, indrindra ho an'ny kristianina moa zany izay mahalala nefa matetika variana amin'izao fiainan'izao ihany koa. Ny amaranantsika ny ten'Andriamanitra dia eo amin'ny Apokalipsy toko faha 1 amby roapolo ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo eo amin'ny vadiny. Mazava zany teny zany Tompoko, ary efa araka ny teny teo fa nravana ilay tempoly teo aloha, fa tsy niverina tao Jerosalema intsony Jesosy, tsy niverina tao amin'ny tempoly intsony hatramin'ny nandravana, hatramin'izy niala teo mivakintsika teo iny, fa ravy io tempoly io. Fa io tempoly io dia any an-danitra izay avy amin'Andriamanitra. Io zany no katsahantsika kristianina mba ho anisany hampakarina ho tafakatra amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany tsika,
dia ny tempoly hitoeran'ny fanamasin'Andriamanitra, hitoeran'Andriamanitra sy ny voninahiny ka dia mampahery antsika tsirairay avy hitandrina. Raha efa manadio anao Jesosy amin'izao fotoana izao dia mandrosoa, aza misalasala fa amboarina tsika. Raha vany masiantsika ihany Jesosy rehefa mandrava ny izay tsy azy rehetra. Manala ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra esorin'i Jesosy zany amintsika tsirairay avy ny alahelo, ny lolo-po, ny fahazaran-dratsy zany rehetrarehetra zany esorin'i Jesosy alohan'ny toerany hampianatra hitoetra mpianatra izy dia ameny ny fahefana, ameny ny hery isika alohan'ny hiverenany. Ka tsika izao zany dia miandry ny fiverenan'i Jesosy engany mba ho anisany ho ampakariny tsika rehetra. Ka dia misaotra ny tompontsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany hampahery antsika tsirairay avy ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Alleluia. Amen.